Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy fa enina ny volana avril 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, anio aho dia asainy fanahy masina ampaherenao momba ny amin'ny fomba fifadikanina. Ary eo ihany koa ny nofy izay naseho an'ny Tompo tamiko sakafo momba ny amin'izany. Ary misy koa olona nanotany momba ny amin'ny fifadikanina. Dia izany zany no mahatonga ahy anao izao video izao rehefa napetrako teo anatrehany fanahy masina anio hoe inona no video ataoko. Dia ny teny izay nomeny dia mifandraika amin'ny fifadikanina. Dia anisany tompoko dia izay fampaherezana izay no tiany fanahy masina ampaherezana antsika. Ka iara ivavaka aloha isika ametrahantsika an'izany eo anatrehany Jesosy Tompo. Iara ivavaka isika tompoko. Ray malala misotranao izahay, mideranao, mankalazanao, manajanao ray malala. Satria mbola afaka miantso ny anaranao izahay amin'izao andro izao. Misaotra ray satria ianao no mampindrana anay ilay fofinaina anao ao anatinay tsiraray avy. Mangataka aminao aho Jesosy oka ianao no isandratra fa feno ambany tana maherinao aho. Ary mangataka aminao koa fanahy masino oka ianao no iteny amin'ny alalako ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Satria ianao no tompony tenako, satria tepolinao aho ka oka ianao fanahy masino no iasa amiko sy amin'ny olona tsiraray avy izay iainy koa izao video izao. Ka mitenena fanahy masino raisy ny kontrola ny tenako manontolo. Mangataka aminao koa aho Jesosy oka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy eran'izao tontolo izao. Koa amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra ka dorana amin'ny ranao zany tsy anakery tsy anapahefana aminay satria efa resy ny asa maizina rehetra ka tsy anakery tsy anapahefana aminay nareo fa ny ran'i Jesosy dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra ka tsy ambinina izany tsy makasika anay izany fa ny ranao Jesosy no manda afo manodidina anay tsiraray avy ka ny asany maizina rehetra dia levonina amin'ny ranao zany Jesosy ary miverina ny andavaky ny fariefy mandrakizay izany ka oka Tompo ny ranao no manodidina anay satria ianao no manda afo Jesosy ianao no vatolampy fiarovana anay tsiraray avy Jesosy Tompo. Jesosy malalo misandrata Jesosy eran'izao tontolo izao satria ho avy ianao akanay ianao rery ihany no mpanjaka ny mpanjaka ianao rery ihany no tompo ny tompo ianao rery ihany no Andriamanitra izay andrasanay olonao tsiraray avy Jesosy misaotra anao Tompo dera ho anao rery ihany hatramy taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay dory. Amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, araka ny teny izay nolazaiko tery am-piandohana dia momba ny amin'ny fifadikanina. Momba ny amin'ny fifadikanina. Ry havana, rehefa mifady anina isika dia ho an'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra fa tsy ho any tenantsika. Ny verset izay nomeny Tompo teo raha nangataka taminy aho ny amin'ny video izay atao dia ao amin'ny ohabolana 7:20 dia hoy ny ten'Andriamanitra ovakiko amin'ny anarany. Aza mitsiriritra ny any piny fa any mamitaka izany. Amen. Ry havana, io teny io no tonga dia nomeny fanahy masina ahy raha nangataka teny aho hoe ho atao amin'ny asany izay ho ataoko anio dia momba ny amin'ny sakafo. Entsika teo fa hoe anipy sakafo be zany. Ry havana, sakafo be zany. Andaony ovakintsika ny amin'ny 1 alalantsika tsara ny tiany Tompo ambara ka hatramin'ny 7 ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Raha mipetraka iarakomana amin'ny mpanapaka ianao dia evero tsara izay eo anoloanao ka ambeno amin'ny antsy ny tendanao raha dia mazoto omana loatra ianao. Aza mitsiriritra ny anipiny fa any mamitaka izany. Amen.
eto zany tenin'Andriamanitra dia manambara fa sakafo be miaraka amin'ny olona izay manana fahefana mihinana sakafo be toy izany dia atao hoe anipy. Ry havana, mila zany isika mitandrina ny amin'ny sakafo. I Daniel raha nanao fadikanina izy dia fatatsika tsara ny tantarany. Vao manomboka ao amin'ny Daniel fotsiny tsika mamaky dia efa nangataka sahady izy mba tsy hinana ny sakafony mpanjaka. Zany hoe sakafo be zany no hoan'ny mpanjaka. Dia sakafo tsotra no hoaniny sy izy telo miralay izay niaraka taminy. Oka ianao anao mamaky ny tantarany Daniel, ary no neveo no nanao fadikanina indray izy hafa ihany koa izay nataoko tamin'ny volana lasa teo dia fifadikanina le 120 andro dia tsy nihinana sakafo matavy be ihany koa izy, zany hoe anipy. Ry havana, isika izany dia tena hoe tiany tompo arovana ny vatantsika mba tsy ho voaloto ny sakafo izay tsy mahamety ny tenantsika. Amen. Ny sakafo matsiro be zany tsy mety amintsika izay tena hoe mpanompon'Andriamanitra izany. Zany hoe sakafo be menaka, sakafo matavy be tsy mety amin'ny fahasalamantsika izany. Rehefa tepolin'Andriamanitra isika dia tiany isika hihinana sakafo tsotra, satria ny tepolin'Andriamanitra dia mila fahadiovana tanteraka. Misy tompoky ny sakafo maloto ary tena mamparary, ka mila mitandrina isika. Raha mamaky ny tantaran'i Daniel isika dia hita mihitsy hoe izy 4 miralahy ny vatan'izy ireo dia tsy nitovy tamin'ny ireo sasany izay nihinana ny sakafo mitovy amin'ny sakafony mpanjaka. Fa izy 4 miralahy dia ny vatan'izy ireo dia tena hoe metimety tsara mihitsy teo anatrehan'ny mpanjaka no nefa naseho teo anatrehan'ny mpanjaka izy ireo. Ry havana, ao anatin'ny fifadikanina no iaonantsika bebe kokoa amin'ny tompo, ary tena fahagagana tokoa no asehon'ny tompo amintsika. Andao vakintsika ny ao amin'ny Matio 9:9-12 ka hatramin'ny 7:20 momba ny amin'ny fifadikanina io. Hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Rehefa mifady anina ianareo, aza mety ho tahaka ny mpiatsara velatsia izay mampanjombona ny endriny ary manaratsy ny tarehiny mba ho hitany olona fa mifady anina. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Fa ianao kosa rehefa mifady anina dia hosory menaka manitra ny lohanao ary sasao ny tavanao, mba tsy ho hitany olona fa mifady anina ianao, fa ho hitany rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no amaly anao. Amen. Ry havana, zay no mahatonga ny teny teo hoe ho an'Andriamanitra ny fifadikanina izay ho ataonao na izay ho ataoko. Fa tsy ho any tenantsika kory hoe ity fa ngeza be ako ka anao fifadikanina ako amin'izay mbo mahihy. Ry havana, tsy azontsika mpiarahana ny amin'ny fanahy sy ny nofo izay mapetipety ny tenantsika ara-nofo dia tsy miditra mihitsy izany ao anatin'ny fifadikanina eo anantsika amin'Andriamanitra. Fa tsy akasitran'Andriamanitra raha hoe amin'ny eritreritrantsika hoe zako mahazo aina be dia hifadianina ao an'Andriamanitra sady koa ampiaina ny tenako. Tena mamita tena ianao raha izany, ary tsy eken'Andriamanitra ny fifadikanina ho ataonao. Fa rehefa mifady anina isika mazava tsara ny tenin'Andriamanitra dia ho antsika sy ny raintsika izay any an-danitra. Ny fifadikanina izay ataoko dia tsy miteny amin'olona aho raha tsy hoe efa mahafantatra izy ireo hoe misy fiovana amiko ato an-trano.
ry havana raha miteny koa ao amin'ny mpiara-mivavaka dia misy antony izay, misy teny tonga avy amin'ny fanahy masina, na misy koa hoe fahitana, na misy koa hoe nofy, dia miteny ao amin'ny mpiara-mivavaka ao anatin'ny gropy. Ato tokantrano dia indraindray ny ramoseko miteny hoe andaotsika ho any amin'ny restaurant, dia miteny ao anatin'ny fivadikanina zao ka tsy afaka ho any, fa tsy teny hoe andao ara dia toko ao ariana Jesosy sanatria dia sanatria. Na inona zavatra tenen'ny olona anao rehefa nandray fotoana ianao sy ny tompo dia tanterahanao tompoko. Fa ny tanan'Andriamanitra velona dia zava-doza no mianjera amintsika raha manao vazivazy amin'Andriamanitra isika. Ry havana, eo ihany koa ny amin'ny hitany anankiray ao anatin'ny ankohonako fa hoe tsy ny sakafo ao amin'ny atoandro, dia manontany izy dia eo tsy maintsy miteny. Na koa hoe ao anatin'ilay andro lava zany efa dikoanina dia hitan'izy ireo fa tsy mahandro vary aho raha tsy manontany an'izy ireo hoe misy hinam-bary ve, dia eo no miteny. Za zany ry havana no manambara hoe ny tompo mila antsika tsiraray avy tena anao ny fifadikanina ho azy, fa tsy ho tantaraina amin'olona rehetra kory, fa ho anao sy ny tompo irery ihany. Tsy mila valim-pity amin'olombelona isika tompoko, fa raha tena te hiaona mafy amin'Andriamanitra ianao, na hitondram-bavaka zavatra anankiray lehibe indrindra na anankiroa na anankitelo izany, izay tia ny fanahy masina hoentinao ao anatin'ny fivadikanina ny vavaka momban'izany dia miteny aminao fanahy masina hoe manaovy ianao fivadikanina. Satria izay no zavatra miseho, ny fanahy masina no miteny amintsika anaovantsika ny fivadikanina. Misy maromaro ao anatin'ny baiboly momba ny amin'ny fivadikanina. Ao ny bokin'ny Estera afaka vakianao izany, ao ny bokin'ny Daniel afaka vakianao izany. Eo ihany koa Jesosy, izy nanao fivadikanina 40 andro sy 40 alina alohany nanomboany ny asan'Andriamanitra. Ny asany ihany izany satria izy ilay Andriamanitra tonga nofo tety ambonin'ny tany. Ary hitantsika tsara fa tao aorianan'izany dia nanomboka natsiaronao na Jesosy, ary teo Satana no tonga nakafana azy. Ao amin'ny Mateo 4 afaka vakianao izany. Tao aorianan'ny batisa najoboka tompoko tanaty rano be. Ry havana, izay no batisa nataon'i Jesosy, dia tsy maintsy toy izany koa isika. Ary misy koa tenin'Andriamanitra izay nanambarany Jesosy ny amin'ireo mpianany hoe rehefa tsy eo itsony zany izy vao manao fivadikanina izy ireo, satria mbola tety ambonin'ny tany izy. Ary eo ihany koa ny hoe misy devoly tsy afaka antsika raha tsy ao anatin'ny fivadikanina. Ry havana, mila zany isika mifadiana ndraindray, fa tsy miandro hoe andro Paska ihany na hoe andro zay tianao ihany no anaovanao fivadikanina. Fa rehefa mare ianao, ny fanahy masina miteny aminao hoe tokony mifadiana ianao dia tonga dia tanterahanao. Ny fivadikanina zany izay ataoko alohan'ny ijoroako vavolombelona dia zavaiko kely aloha. Zany hoe rehefa manao fivadikanina indray andro aho dia ao aorianany amin'ny 12 alina dia tsy misakafo intsony aho, mandra-pahatongany amin'ny 5 ora ariva na amin'ny 4 ora ariva na amin'ny 7 ora ariva. Zay zany no nampianarin'ny fanahy masina ahy. Zay zany ny fivadikanina ray andro. Ny fivadikanina faharoa dia izay nataony Estera. Afaka vakianao ny tantaran'i Estera araka ny teneniko teo. Dia fivadikanina 3 andro. Dia io fivadikanina io zany izatsy ny eritreritra anao an'izany fivadikanina izany, fa ny tompo no tonga dia nampanomboka ay ny fivadikanina tao aorianan'ny sakafo izay nohaniko ny zoma. Atoandro zany ny farany ny sakafoanako, dia ny alatsinainy efa maraina efa ho atoandro zany zay vao ny sakafo.
tao anatin'izany a no tonga nanao opération ay a jesosy a ny alatsinainy divaraina izay efa nambarako teto any video afa any a ny fijorona vavolombelona natongavany tompo a tato atokantranoko nanao opération ay ny tompo izany a no ny baiko ay tamin'izany a fa za tsy nafantatra fa de tena tsy nona intsony aho a nanomboka ny zoma après midi hatramin'ny alatsinainy maraina dia vo nisotro rano kely aho a tonga dia alohako ilay rano zay zany a no zavatra niseho a tamin'ny fifadikanina 3 andro nasain'ny tompo nataoko ny fifadikanina fahatelo dia ilay ohatra nataony Daniel Mpaminany 20 andro izay a no nataoko a tamin'ny volana lasa teo zany hoe tsy nihinana anipy arak'ilay novakintsika teo aho fa nihinana sakafo tena tsotra zany hoe nitarihan'ny fanahy masina ay nataoko a dia tsy nihinana hena moa zany a efa ao anatiny iny a tsy nihinana trondro a zany hoe tsy nihinana zavatra mananaina zany na ny tantely aza satria tsy nalala aho teo aloha fa nisy teny a naseho an'ny fanahy masina ay a tao anatin'ny internet tamin'ny fiandohan'ny fifadikanina momba ny amin'ny fifadikanina ihany dia io teny io a dia nampafantatra ay a fa ny tantely dia avy amin'ny biby ihany koa satria fahazarako a ny misotro dite a miaraka amin'ny tantely dia tamin'ny izany a dia tsy fantatro a ay tokoa moa ny tantely a dia avy amin'ny biby avy amin'ny tantely izany dia najanoko zany ny tantely a no ny voafantatro hoe ny tantely a dia avy amin'ny biby ry havana ny zavatra tsy nohaniko a dia ny tena finantsika gasy tokoa ny vary io zany a no tsy nohaniko a tao anatin'ny fadikanina io satria tena anatin'ny zavatra tianao mila mifetena izany a rehefa tena hoe ho an'ny tompo dia eo ihany koa zany a ny tsy nihinana mofo misy levura fa mofo tsotra izany a no natao tsotra zay ihany no manamboatra azy dia nampianatra ay ny fanahy masina hoe natorony tanatin'ny nofy eto zany a fijorona vavolombelona am'izay a ny nofy zay naseho any tompo ay naseho an-tanatin'ny nofy a makaronia zany hoe manamboatra paty aho a tamin'ny lafarinina sy rano a ary menaka ary sira kely fotsiny ihany dia izay no nasain'ny fanahy masina no haniko eo ihany koa ny hanikotrana mangahazo vomanga akondro misy an'izany rehetra izany aty katsaka nasain'ny fanahy masina ny hinana zavatra tena tsotra eo ihany koa ny céréale fa tsy ilay anaty boaty zany raha mipetraka tia Eropa ianao fa ilay avoanina zany a ilay vainganiny iny zany a no nasain'ny fanahy masina no hoanina ry havana zavatra tsotra tsy mahazo mihinana zavatra mifangaroaro zay no baiko nomeny fanahy masina izay zany a no zavatra nampafantariny dia nampanofiay koa ny fanahy masina tamin'ny andro azoma fa 17 ny volana marsa izany tao anatin'ny fifadikanina tamin'io dia nanofy aho zany a hoe tamin'ny toerana anankiray izany a dia nisy vilizany hitako teo a feno sakafo isan-karazany tao anatiny dia tao anatin'io zany a misy olona maro koa zany tao anatin'io toerana io dia hitako aho a ny fidy izay nohaniko tao anatin'ilay vilia anjarako zany anefany a io sakafo anatin'io vilia io fa hitako aho a mifidy zany hoe tsy nohaniko avokoa zany a izay karazany tao fa ny safidianako zany a izay nohaniko dia hitako zany a ireo olona ireo vehivavy zany a no hitako zany a mijery ay a amin'izako zany a mifidy amin'izay hohaniko ihany a ao anatin'ilay vilia
izay anjarako eo anolohako. Ry havana, izany a nonofy a naseho ny tompo ay a tao anatin'ny fifadikana tamin'ity. Fa tao alohan'izany a, zany hoe volana maromaro izay na tamin'ny taona lasa tsy tadidiko intsony a, fa efa nampanofia ny tompo a momba ny amin'ny sakafo. Ny sakafo a zay tokony hoaniko a ny ampitson'io zany. Tsy haiko a natao anatin'ny fadikana ho ana tsy tamin'izay fotoana izay. Fa nampafantarin'ny tompo zany tao anatin'ny nofy a, mahita aho zany a anana. Dia eniko ny fanahy masina miteny hoe tokony mihinana anana ianao. Zay zany no fataony. Aleloia, tsara ny tompontsika. Dia tena ampafantariny mihitsy hoe tokony mihinana anana ianao. Dia nisy ihany koa ny fotoana ny fadiana ho andro anankiray zany. Dia tamin'izay a, no nefa vita zany fifadikanina na dia efa nisakafo ao a, dia narary andoha. Eniko zany hoe marary andoha. Nampafantarin'ny tompo zany tao anatin'ny nofy a, mahita aho zany a akondro. Dia nihinana akondro aho a, dia sitrana. Aleloia, zay ry havana no fataony tompo amintsika. Tsara ny tompo, tiany isika ankatoa azy, anaraka izay tiany fa tsy izay tiantsika. Ary atsiaro fiadanam-po ianao rehefa manao fifadikanina. Ary ao anatin'ny fifadikanina tompoko a, dia mila mivavaka imbetsaka ianao. Na dia mamindra ary ianao, dia mila mivavaka mafy isika ao anatin'ny fifadikanina. Ary mila mihaino tsara ny fanahy masina isika. Ary mila tena hoe mandinika tsara ny tenin'Andriamanitra. Mamaky tsara ny teniny. Tsy hoe kory hoe amin'ny fifadikanina ihany zay vao andray tenin'Andriamanitra zany. Tsy atompoko. Na hoe mivavaka izany, tsy atompoko. Mila isika mivavaka foana. Na andro na alina. Ary mamaky ny tenin'Andriamanitra foana. Isanandro. Fa ao anatin'ny fifadikanina dia fotoana anankiray anatonanao bebe kokoa amin'ny tompo. Satria ao anatin'io no matetika ny tompo miteny bebe kokoa ary mamango bebe kokoa. Tompoko tena marina izany. Tamin'ity fifadikanina ity izay nataoko teo io dia betsaka ny nofy naseho an'ny tompo ay ho an'ny ankohonako. Ho an'ny ankohonako. Tsy afaka ho zaraiko eto izany, fa ho an'ny ankohonako. Tena hoe nandray be dia be tamin'ny tompo aho, ary tena hoe feno fifaliana satria tena zavatra naseho any mihitsy hoe io. Ry havana, tsara ny tompo, tena tsara ny tompo. Voninahitra ho anazy irery ihany. Misy ny mbola ijoroko vavolombelona eto amin'ny zavatra hafa zay naseho an'ny tompo tamiko tao anatin'ny fifadikanina izany. Fa ho ataontsika ny video manaraka satria manjary lavabe ny video atao anio. Ry havana, miezary tompoko mifadianina. Satria manetry ny nofo ianao amin'izay mba hisandrata ny fanahinao eo anatrehan'i Jesosy. Satria isika rehefa voko be dia ny nofontsika mitondra ny fanahintsika ka mivavaka. Io nofontsika io no tena fahavalo voalohany tsy maintsy resentsika tompoko. Ny nofontsika. Satria ny nofontsika dia tia anina loatra io. Tia plezira loatra io. Ka oka isika aiady amin'ny nofontsika. Fa raha mahay miady amin'ny nofontsika isika, ampanetrentsika io dia ho sambatra isika. Ho sambatra satria ny fanahintsika isandratra foana no ny nofo ary aresy izay fahavalo rehetra fanandrina amintsika. Amen. Aleluia. Ho tanteraka aminao ane izany. Ho tanteraka aminao ane izany. Ry havana, ho faranako ny anio. Mahereza tompoko. Oka isika iomana eo amin'i Jesosy. Oka isika ho feno fifaliana ao anatin'ny fifadikanina. Aza malahelo
fa miona amin'ny tompo ane ianao. Te ahita azy ianao midira anaty fadikanina. Ary tena ataovy ho an'ny tompo izany. Aza mirehareha manolona fa manantona an' Jesosy. Manantona an' Jesosy. Ry havana, izay ny anio fa raha mbola omeny tompo fotoana ao dia mbola miverina eto ihany manambara indray izay tiany fanahy masina ambara amin'ny manaraka. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompo.